Taoriny ny fiaonan'ny filohan'ny Antokotima tamin'ny vahoakany Tanjombato dia niponina Ankarobato indray no nandray azy sy ireo délégation niaraka taminy. Nanakoako ny hira fanevany Antoko ary vahoaka maro no nanaradia sy nialolalana ny fiara izay nitondra ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo mpiaradia aminy. Nanamafy ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ny fandraisam-pitenenana fa zava-dehibe ny firaisan-kinan'ny rehetra izay mampiseho sahady ny fahavononana anohana ny kandida amin'ny vinanasa fampandrosoana ho an'ny commune Ankarobato. Ny rehetra nefa no mila miara-mientana mba hisin'ny fandresena sy ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka. Nanamafy kosa ny kandida Njaka Rakotoarimanga na Injaka izay mitondra ny ilarana faharoa fa ny fametrahana fitantanana mangarahara eo anivon'ity commune ity no imasony ankoatra ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa eny anivon'ny commune Ankarobato. Manana traikefa amin'ny fitantanana ny lehilahy ary mahafantatra ny olana izay atrehan'ireo mponina ao Ankarobato. Tamin'ny 12 sasany maraina kosa no nandray an'Andriamatoa Marc Ravalomanana ny mpikatroka tiky Madagasikara sy ny mpanohana ny kandida Asina ao amin'ny commune Andoharanofotsy. Ny antsony vahoaka mba anefa ny adidiny amin'ny 17 ny volana Novambra izao ny filoha Marc Ravalomanana teto satria ny fifidianana communaly no isan'ny akaiky vahoaka indrindra. No mafisy ny filoham-panorona ny Antokotima ihany koa fa i Asina Ranirson sy ny mpanolo-tsaina miaraka amin'ny irery ihany no natolotry ny Antokotima ao amin'ity commune ity. Ho an'ny kandida Asina kosa dia nambarany fa betsaka ireo zava-bita fa misy ihany koa ny mbola ho tanterahany. Isan'ny maika hoy izy ny fanadiovana ny tanàna, ny fanatsarana ny tsena ary ny lalana. Targetra ny ompandreso ho an'ny Antokotima ao amin'ny commune Andoharanofotsy.